hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Mbola faly miarabantsika mpiara-mianatra malala nahatratra ny taona 2024. Ny firariana dia ho taona zina ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny ankonana rehetra ny ity taona 2024 ity. Ary indrindrandrindra ho taona izay ahafahantsika manatona n'Andriamanitra bebe kokoa ka ahafahantsika handray ny fanahy masina entintsika hamakivaky izany taona izany. Miandony taona ary 3 volana voalohany no ho hitsahantsika indray amin'ny alalan'ny lesona sekoly sabata izany. Ary mahafinaritra ny lesona izay hodinitsika mandritra ny 3 volana, izany hoe ny volana janoary, ny volana febroary hatramin'ny faran'ny volana marsa, dia nampitondraina ny loha hevitra lehibe, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Rehefa dinihana sy alalinina dia zavatra tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra, izany hoe fitiavana sy fahamarinana izany. Ny lesontsika amin'ity 3 volana ity ry mpiara-mianatra malala dia nosoratany John Peckham izay tonia mpiara-miasa ao amin'ny Adventist Review. Ary tamin'ny fotoana izay nanoratana ity torolalana ity zany, ity lesona sekoly sabata ity, dia mpampianatra teolojia sy filozofia kristiana tao amin'ny Seventh Day Adventist Theological Seminary ao amin'ny universitény Andrews izy. Andeha ho jerentsika amin'ny ankapobeny ity lesona amin'ity 3 volana ity, izany hoe fampidirana amin'ny ankapobeny no ndeha ho ataontsika. Nefa mialohan'izay dia andeha isika mivavaka. Ray malalo, hiditra 3 volana vaovao zahay, taona vaovao 2024. Mangataka anao mba hiaraka aminay makivaky izany taona izany, misaotra amin'ny tantananao anay tamin'ny taona lasa rehetra tamin'ny lasa, ary ankehitriny dia apetraka ifeno eo am-pelatananao ity taona ity. Aoka ianao no ivonay, aoka ianao no eo akaikinay, eo anilanay akavia akavanana, eo anoloana aoriana, ka tsy atahotra izahay raha makivaky izany taona izany. Ary Tompo, mangataka anao izahay mba hitombo ny aim-panahinay, ahafahanay manatona anao bebe kokoa sy ahafahanay matakatra ny tianao ampitaina aminay sy ny lesona tianao horesana aminay mandritr'indray ity taona vaovao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ry ava-malala, Andriamanitra dia fitiavana. Izany no lazain'ny Baiboly, ary raha mijery fotsiny ao amin'ny Jaona 1:4-9 izay milaza manao hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary amafisiny izany any amin'ny 9:20. Manambara izany ny Baiboly manontolo. Miorina amin'ny toetra ny fitiavan'Andriamanitra ny finoana kristianina. Ary ny fitiavana no fototry ny maha-Andriamanitra azy, ny fototry ny zavatra rehetra inoantsika, ary tokony ho fototry ny zavatra rehetra ataontsika ihany koa izany. Noho izany dia izao, ny fomba aneketsika ny fitiavana ry mpiara-mianatra malala dia izao: misy fiantraikany lehibe amin'ny finoantsika sy ny fomba fiainantsika. Raha ohatra zany misy mino fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy angonina na hoe azo noho ny fahamendrehana, dia mety eritreritra izy fa tsy tian'Andriamanitra izy noho ny fahotany sy noho ny tsy fahamendrehany ohatra.
Ary raha miresaka ny hafa, mety hevitra izy fa tsy maintsy mendrika aloha ny olona vao azo tiavina. Izay dia mitondra fahasimbana ry namako. Amin'io sy amin'ny fomba maro hafa, ny fahatakarantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia misy fiantraikany lehibe amin'ny finoantsika sy ny fomba fiainantsika. Saingy, inona marina moa ny atao hoe fitiavana? Inona ny atao hoe fitiavana? Raha ohatra ka anontaniana olona anankifolo ohatra ny famaritana ny fitiavana, dia mety mahazo valiny folo samy hafa isika, na dia eo amin'ny kristianina aza, dia misy hevi-diso sy tsy fahatakarana momba ny fitiavan'Andriamanitra. Ohatra, samy manana ny valiny samy hafa ny kristianina amin'ireto fanontaniana manaraka ireto. Eny hoe nge, ny fitiavan'Andriamanitra ve dia manome fotsiny fa tsy mandray mihitsy? Ny fitiavana masina ve dia tena fahafoizana tanteraka, sa mety hifaly sy ho afa-po amin'ny olombelona ihany koa Andriamanitra? Ny fitiavan'Andriamanitra ve dia misy fihetsempo? Tena miany olombelona ve izy? Mety ho lavina na very ve ny fitiavan'Andriamanitra? Miditra amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny olombelona ve Andriamanitra? Tsy mifanaraka amin'ny fitiavana ve ny fahatezerana? Ahoana no ifandraisan'ny fitiavana sy ny rariny? Raha Andriamanitra ary no fitiavana, nahoana no misy ny ratsy atao amin'izao tontolo izao ary betsaka izany? Mety ho tia tahaka ny ataon'Andriamanitra ve ny olombelona? Raha toa ka eny ny valiny, ahoana kosa ny endriny? Mety ho toa mazava ho azy ny valin'ny fanontaniana sasany amin'ireo, saingy matetika hifandirana ao amin'ny fampianarana kristianina momba ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ary matetika koa rehefa dinihana lalindalina dia izao, tsy mifanaraka amin'izay ampianaran'ny soratra masina momba ny fitiavan'Andriamanitra ny valikevitra sasany azy izay heverina ho mazava. Tsy ho valiana avy hatrany ireo fanontaniana ireo ry mpiara-mianatra manaraka, na dia linany amin'izany ara isika, fa hodinitsika tsirairay mandritra ity telo volana ity izany. Ho hitantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho izay mety ho eritreretintsika. Ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa araka ny asehon'ny soratra masina dia ambony lavitra noho ny hevi-pitiavana maro ampiasain'ny tontolontsika ankehitriny. Amin'ny herinandro avy dia andinika akaiky ny lafiny manan-danja sy tsara tarehy indrindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay aseho ao amin'ny Baiboly isika. Raha amin'itoy ny fandinihana dia ho hitantsika fa mifamatotra tsy azo sarahana ny fitiavana sy ny rariny. Ny Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia Andriamanitra tia rariny. Jereo ohatra, raha mamaky any amin'ny Isaia 1:1-5 isika, Isaia 1:1-5, izao no voalaza: fa izao Jehova dia tia rariny, alako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, omeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Fa izao Jehova dia tia ny rariny. Ava-malala, araka ny fampisehoan'ny Baiboly azy, ny fitiavana sy ny rariny dia mifandray amin'ny fomba tsy ahafahana manana ny iray raha tsy miaraka amin'ny iray hafa. Tsy afa-misaraka toa vary sy rano izany fitiavana sy ny rariny izany. Satria Andriamanitra dia fitiavana, dia tena miay ny tsy rariny sy ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao izy, ary miara-miaina mahantra sy ny ory, miditra ny sitrapo ao anatin'ny fanaintainana sy alahelo ateraky ny ratsy teto amin'ny zavaboary izy, ary izy mihitsy no mijaly indrindra amin'izy rehetra. Any ka Andriamanitra mihitsy no lasibatra lehibe indrindra amin'ny ratsy. Ao amin'ny Baiboly izay fitiavana Andriamanitra, ary miseho matetika fa
ory sy malahelo noho ny ratsy sy ny fahoriana izany Andriamanitra izany satria tian'ny olona tsirairay mihoatra noho izay azo ny saitsika eritreretina izy. Ry mpiara-mianatra malala, azo jerena ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fahorian'i Kristy noho ny vahoaka ny raha nilaza izy hoe: ry Jerosalema, Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy ny tora-bato izay irana ho aminao. Impiry aho no naniry hanangona ny zanakao tahaka ny akohovavy manangona ny zanany eo ambany endany, nefa tsy nety ianareo. Matthieu 7:17. Ny Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ry havana dia Andriamanitra fitiavana. Matetika aseho amin'ny soratra masina ho toy ny matsiaro alahelo sy torotoro noho ny fitiavana lavina sy very. Ny tantaran'ny soratra masina manontolo dia momba izay nataon'Andriamanitra sy mbola ataony mba hamerenana ny fitiavana ho amin'ny zorony rehetra sy ny vazantany rehetra. Io sy ny maro hafa ry namako no lohahevitra ho resahantsika mandritra ity 3 volana ity. Koa dia manasa anao mba hianatra tsy tapaka ny lesona sekoly sabata, satria izany lesona izany no entintsika manovo hery hamakivaky sy ainana. Koa dia andritra ny 3 volana izany dia andinika isika mahakasika ilay lohahevitra ngezabe manao hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Amin'ity herinandro ity isika dia hianatra manokana ny lesona voalohany, ary izany moa dia mitondra ny lohateny hoe tia tsy vozonana Andriamanitra. Tia tsy vozonana Andriamanitra. Lesona voalohany, tia tsy vozonana Andriamanitra. Ny andininy natao fitadidia dia izay voasoratra ao amin'ny Hosea 4:10 ka ny andininy 4. Aminaran'i Jesosy: ositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy vozonanao, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Na nandany Jesosy intelo araka ny efa nambaran'i Jesosy mialoha aza Petera, dia tsy ireo fandavana ireo tsy akory no farany tantara ry mpiara-mianatra malala. Hoy Jesosy nanontany an'i Petera tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty: Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto? Dia namaly Petera: eny Tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fano ary ny ondrikeliko. Dia nanontany an'i Petera indray Jesosy: moa tiava ianao? Ary Petera namaly hoe: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy: andraso ary ny ondriko. Kanefa nanontany fantelo ny Jesosy hoe: moa tiava ianao? Tamin'izay fotoan'izay dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy: fano ary ny ondriko. Hitantsika moa zany ao amin'ny Jaona 1:20 ka hatramin'ny 17. Tahaka ny nandavan'i Petera azy intelo no nanamboaran'i Jesosy an'i Petera intelo miatona tamin'ny alalan'ilay fanontaniana hoe moa tiava ianao. Ry namako, na mety tsy mitovy an'i Petera aza ny toe-javatra iainantsika ankehitriny, dia iray ihany ny lesona ho antsika. Izany hoe ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'i Petera indrindra no fanontaniana farany apetrany amintsika koa amin'izao fotoana sy toerana misy antsika izao: moa tiava ianao. Miankina amin'ny famalitsika izany fanontaniana izany ny zavatra rehetra ny mpiara-mianatra malala.
mihoatra noho izay antenaitsika. Lohateny kely anankiray ndeha ho voaboasana izany. Tsy manontany antsika fotsiny Andriamanitra ary ava-malala hoe moty hava ianao, fa izy koa aza dia tena tia ny olona tsirairay ary tia antsika tsy vozonana izy. Eny tokoa, mihoatra noho izay mety hiheverantsika azy no hitiavany atsika, satria sahany mihitsy nanolotra ny zanany mba hamonjena aisanao. Ny bokin'ny Exodosy dia mitantara ny fanafana ny zanak'Israely tao Egypta. Ary raha mijery sika ao amin'ny toko fa 13 ny 9 sy ny 12 dia manambara ireo fomba itiavan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindrandrindra moa ny 9 izany. Raha jerena dia toa verimaina avokoa ny zavatra rehetra. Tsy ela tao aoriana nafan'Andriamanitra ny vahoakany tamin'ny fanandevozana tao Egypta dia nikomy tamin'Andriamanitra ny Israely ary nivavaka tamin'omby lahy volamena. Hitan'i Mosesy nataon'izy ireo rehefa nidina avy any tendrombohitra izy ary nazerany tamin'ny tany ilay vato fisaka mirakitra ny 70 kapotika izany, efa vera ny vahoaka ny tombotsoa sy ny fitahiana nomen'Andriamanitra malalaka azy tao anatin'ny fanekena. Na izany aza nefa ry mpiara-mianatra malala dia izao, nifidy an-tsitrapo ny fandray amin'izy ireo araka ny faneken'Andriamanitra, na dia tsy mendrika ny fitahiana avy amin'izany fanekena izany aza ny vahoaka Israely. Matetika ny olona no diso fandray izay voalaza ao amin'ny Exodosy toko fa 13 ny 7 izay manao hoe hiantra izay hiantrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Io andinio dia betsaka ny olona no mihevitra fa mizaha tavan'olona Andriamanitra ka miantra ny tsara fanahy amin'ny sasany, fa tsy mba toy izany ny amin'ny sasany. Raha ny tontolo-kevitra eto anefa dia izao, tsy milaza tsy akory Andriamanitra fa ny sasany no hiantrany sy amindrany fo, ary ny sasany kosa tsy hiantrany na koa tsy amindrany fo. Tsy mba toy izany ary mpiara-mianatra malala ny toetran'Andriamanitra, ary mifanipaka amin'ny finono maro hoe misy olona efa nalahatra Andriamanitra ny anjarany ka tsy maintsy ho very sy ho voaheloka mandrakizay izany olona izany. Diso izany fomba fijery izany. Inona ary no tian'Andriamanitra mba reto? Izao no votoatiny. Amin'ny mampahary izao rehetra izao azy dia mananjo sy fahefan'Andriamanitra angoraka sy hiantra na dia ny olona tsy mendrika indrindra aza, kanefa tsy misy manery azy ianao izany. Ary izany indrindra no ataony eto, mamindra fo amin'ny vahoakany izy dia ny Israely na dia tsy mendrika izany aza izy ireo. Izao sanao ihany koa ry mpiara-mianatra malala, mety niodina tamin'Andriamanitra isika, mety nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra isika, nefa tadidio fa tian'Andriamanitra isika ary amindrany fo ny any azontsika tao dia ny miverina amin'Andriamanitra mbola tsy tara isika raha mbola miverina aminy amin'izao fotoan'izao. Mbola manohy manambara ny fitiavany aminao hatrany Andriamanitra, ary tadidio fa mihoatra noho izay eritreretinao sy antenainao izany ry mpiara-mianatra namako. Ny fizarana alatsinainy dia nampitondraina ny lohateny manao hoe tia tsy misy fepetra. Tia tsy misy fepetra. Ny ohatra mahery vaika indrindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny olombelona lavo dia hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Hosea. Nandidiny mpaminany Hosea Andriamanitra hoe mandehana maka vady mpijangajanga sy zanaka mpijangajanga, fa mijangajanga betsaka ny tany ka miala amin'ny Jehova. Isaia 2:2.
I Oseasy ny vadiny izay tsy mahatoky dia natao lesona mivantana maneho ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Na dia eo aza ny fahatokian'i Israely sy ny fijangajangany ara-panahy. Dia io tantara io maneho ny momba ny fitiavana maimaimpona omen'Andriamanitra ho an'ireo tsy mendrika izany. Na izany aza, na dia tia sy mahatoky aza Andriamanitra, dia nivadika tamin'ny mbetsaka ny vahoakany. Arak'izany, matetika ny soratra masina no mamaritra an'Andriamanitra ho toy ny mpitia tsy voavaly, mahatsapa alahelo noho ny vadiny tsy mahatoky tia ny vahoakany izy, tamin'ny fomba tonga lafatra sy mahatoky ry mpiara-mianatra malala saingy. Nolaviny sy nivavaka tamin'ny andriaman-kafa izy ireo ka nampalahelo sy namaky ny fifandraisana tamin'Andriamanitra toa tsy azo amboarina intsony. Rehefa avy nivadika matetika ny vahoakany dia nilaza Andriamanitra hoe ositraniko ny fivadiany, ho tia azy maimaimpona aho. Hosea 4:4. Ny teny hoe maimaimpona amin'ity teny hoe ho tia azy maimaimpona ity dia midika amin'ny teny hebreo nedaba, izay midika hoe zavatra atolotra an-tsitrapo. Ity teny ity ihany koa no ampiasaina amin'ny fanatitra atao an-tsitrapo araka ny lalàn'ny fisoronana. Manerana ny bokin'i Isaia sy ny tantara ao amin'ny soratra masina dia nasehon'Andriamanitra ny firaiketam-pony sy ny fangorahany mahagaga ho an'ny vahoakany. Na dia nandeha nanaraka ny mpity hafa matetika aza izy ireo ka nanapaka ny fifanekena tamin'Andriamanitra, dia mbola nanohina nome ny fitiavany maimaimpona tamin'izy ireo Andriamanitra. Tsy mendrika ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoaka, efa nolaviny zany ary very ny zoany manan-kery amin'izany. Na izany aza nefa dia mbola nanohina nome fitiavana tamin'izy ireo Andriamanitra, tsy noho ny adidy ara-moraly na inona hafa. Ny soratra masina ry ava-malala dia mampiseho tsy tapaka fa maimaimpona sy an-tsitrapo ny fitiavan'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoan'izao ihany koa io Andriamanitra io tsy miova, fa mbola an-tsitrapo sy maimaimpona ny hitiavany aisy anao. Betsaka ny milaza fa Andriamanitra dia mpanjaka lavitra sady enjana sy mpitsara. Ilayntsika manova izany fomba fijery izany ary apetratsika ao anatintsika fa Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mitiatsika amin'ny fomba tsy manana fepetra, ary ilayntsika manomboka androany ny miverina indray manova ny fijery ka mifandray manokana amin'izany Andriamanitra fitiavana izany. Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tia tsy misy fepetra. Io Andriamanitra io ihany koa dia Andriamanitra tia tsy mila tambiny, tsy mila tambiny izy. Tsy hoe Andriamanitra ihany no nitoy na nome ny fitiavany maimaimpona tamin'ny Israely, fa manohy manome izany antsika ihany koa izy ankehitriny, na dia mpanota azy isika. Tsy ilain'Andriamanitra ny olona, fa amin'ny fitiavany dia nanapa-kevitra ny amorona izao tontolo izao sy hizara ny fitiavany. Naneho ny fitiavany Andriamanitra tamin'ny famoronana izao tontolo izao sy ny fikojakojany ny olombelona taorian'ny fahalavona. Na dia tsy mendrika ny fiainana sy ny fitiavany azy Adama sy Eva, dia nitoy ny tandrina azy ireo tamin'ny famindram-po sy fahasoavan'Andriamanitra. Dia ovakitsika ny Jaona 7:20. Naran'i Jesosy: Raio, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba ahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ty ahy ianao
fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Tsy nila zava-boary hoentin'ny fitiavany Andriamanitra, saingy araka ny toetra ny feno fitiavana dia nisafidy ny amorona izao tontolo izao izy ary niditra tamin'ny fifandraisana fitiavana amin'ny zava-boary. Tsy hoe namorona izao tontolo izao maimaipoana fotsiny Andriamanitra ho fanehoana ny fitiavany mahery, fa mbola nanoina nomeny fitiavany maimaipoana ihany koa izy, na dia taorian'ny fahalavona tao edena aza. Ary na dia isika samy manota amin'izao fotoan'izao aza dia mbola anehoana Andriamanitra izany fitiavana izany. Rehefa lavo tao edena ny olombelona voalohany Adama sy Eva zany, dia tsy nananjo anohy iaina sy andray ny fitiavan'Andriamanitra intsony izy ireo, satria Andriamanitra izay nanoana ny zavatra rehetra tamin'ny tenin'ny heriny, Hebreo 1:7, dia nitsangana tamin'ny fitiavana lehibe, ny famondram-po ary ny fahasoavana mba hiazona ny fiainan'izy ireo ary nanao lalana iray ampihavanana ny olombelona hiverina amin'ny fitiavana. Ary izany dia tafiditra ao anatin'ny fanavotana izao tontolo izao ary anisan'izany tafiditra ao anatin'izany isika ankehitriny. Andriamanitra tsy mba tahaka ny olombelona, fa rehefa mity Andriamanitra dia tsy mila tambiny izany, fa ny olombelona indraindray no mitia mitady tambiny, fa tsy mba tahaka izany Andriamanitra. Alarobia voalohan'ny volana Janoary, maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Tsy hoe tiany olona fotsiny amin'ny sitrapony tanteraka Andriamanitra, fa manasa azy ireo koa mba hifankatia aminy. Hita mazava zany amin'ny fanoharana momba n'ilay fanasana fampakaram-bady ataon'i Kristy. Ratsika moa zany ao amin'ny Matthieu 2:2-7 no mirakitra izany fanoharana izany. Ao anatin'ny fanoharana, Kristy zany dia milaza ilay fanasana fampakaram-bady, dia nanomana mariazy ho an'zanany lahy ny mpanjaka ary nandefa ny mpanompony hitady ireo nasaina ho amin'ny fampakaram-bady, saingy tsy nety nisy tamy izy ireo. Ao amin'ny 2:2-7 no hitantsika izany. Indrona intelo no nandefasan'ilay mpanjaka ny mpanompony, saingy nanday ilay antso ny olona ary maro aza no nanisy ratsy sy namono ireo mpanompo. Ao amin'ny 4-9. Taorian'izay dia nilaza ilay mpanjaka hoe efa vonona ny fampakaram-bady, fa ireo nasaina dia tsy mendrika, koa mandehana eny amin'ny lalam-be, ary na iza hitanareo dia asao any amin'ny fampakaram-bady. 5-7. Avy eo nisy lehilahy iray tsy nanana akanjo fampakaram-bady noroahina, izay midika fa tsy maintsy mandray akanjo avy amin'ny mpanjaka ny olona iray mba homendrika eo amin'ny fampakaram-bady. Ary nofaranan'i Jesosy ny fanoharana tamin'ny fehezanteny tsy mazava, nefa tena misy dikany hoe marobe no antsoina fa vitsy no fidina. Matthieu 2:2-4. Inona moa ny dikan'izany hoe marobe no antsoina fa vitsy no fidina? Ireo voafidy farany dia ireo izay nanaiky ny antson'ny tompo ho amin'ny fampakaram-bady. Ny teny nadika hoe antsoina sy asaina manerana ny fanoharana dia avy amin'ny teny Grika manao hoe kaleo, izay midika hoe antsoina na asaina izany. Ary ny zavatra mamaritra izay ho voafidy dia ilay teny Grika manao hoe eklektos, dia manaiky ny fanasana maimaipoana ilay olona na tsia. Raha ny tena marina ry mpiara-mianatra mahalala dia izao: Andriamanitra dia miantso, izany hoe manasa ny olona rehetra ho amin'ny fanasana fampakaram-bady. Na izany aza mety andany fitiavan'Andriamanitra isika tsiraray avy,
Zava-dehibe ho amin'ny fitiavana ny fahafahana amin'ny safidy. Tsy manery Andriamanitra ary tsy anerina oviana oviana ny fitiavany amin'iza na amin'iza. Indrisy anefa fa mety ho lavitsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny voafidy ihany koa dia ireo izay manaiky ny fanasana. Ho an'ireo izay tia an'Andriamanitra dia efa nanomana zavatra mahafinaritra kokoa noho izay azontsika eritreretin'Andriamanitra ho azy ireo. Dia ho antsika izay tia an'Andriamanitra ihany koa izany. Fanontaniana mipetraka dia izao hoe, efa nanaiky ny fanasany fampakaram-bady ve ianao? Ary efa tafiditra ao anaty akanjo mendrika ao amin'izany fampakaram-bady izay nomanin'i Jesosy ho aiso anao izany ve? Tadidio fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Ny firariako dia mba isan'ireo ho fidinane izao sy anao ary mpiara-mianatra malala. Fizarana alakamisy nombona ho antsika. Andriamanitra dia manasa antsika rehetra hiditra amin'ny fifandraisana fitiavana aminy. Saingy ireo izay manaiky ny fanasana ihany no mahazo ny valiny mandrakizay. Araka hitantsika tamin'ny fanoharana momba ny fampakaram-bady dia maro amin'ireo nasain'ilay mpanjaka no tsy neto avy. Arak'izany talohany namatsiana an Kristy tamin'ny azy fijaliana dia nitaraina mihitsy Jesosy hoe, ry Jerosalema ary Jerosalema izay namono ny mpaminany sy ny tora-bato izay nirana ao aminao. Impiry aho no nanira nangona ny zanakao tahaka ny ankohivavy manangona ny zanany eo ambany elany, nefa tsy nety ianareo. Mateo 7:7. Tiany Jesosy ny anangona azy ireo, fa tsy nety izy ireo. Ny matoa-teny Grika no ampiasaina eto ilazana an'ilay hoe nila na hoe telo moa zany amin'ny teny Grika, izay midika hoe fanirian'i Kristy ny amonjy azy ireo sy ny fitiavana izy ireo ho voavonjy, ary mitovy amin'ilay voambolana ao amin'ny Mateo 2:7 izany. Na izany aza nefa dia mbola nankany amin'ny azy fijaliana Kristy noho ireo olona ireo sy ho antsika ihany koa. Mahagaga izany fitiavana izany ary tsy misy mahavita izany fitiavana izany. Raha tokony ho fahafatesana no mendrika noho ny fahotany olombelona, dia Andriamanitra tena ny mihitsy no nandoa ny vidiny ary nanao lalana hamerenana amin'ny laony ny fifandraisana tapaka teo amin'ny lanitra sy ny tany. Nandritra izany fotoana izany ry mpiara-mianatra malala, Kristy dia mbola manohy manome ny fitiavana ho antsika ihany. Andriamanitra dia tsy manana adidy anao izany, afa-tsy noho ny safidiny an-tsitrapo. Dia ovakitsika ny Jaona 10 ka ny 17 sy ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no hitiava andraiko ahy satria izao manolotra ny aiko mba andraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Dia ampitahantsika amin'ny Galatiana 2:20 io voalazan'i Jaona 10:17 sy 18. Galatiana 2:20. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azy fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Ry hava-malala, ao amin'ny fanehoana farantampony ny fitiavan'Andriamanitra dia ny azo fijaliana
dia hitantsika fa nanolotra ny aino antsika tamin'ny sitrapony manokana Kristy. Nataony tamin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tenany izany, ary tsy nisy naka ny ainy taminy, natolony maimaim-pony izany araka ny drafitra fanavotana izay nifanarahana tany an-danitra talohany nanorenana izao tontolo izao. Dia hovakitsika ilay andalatsoratra izay nosoratany Ellen White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Desire of Ages, pejy 220. Ny drafitra fanavotana antsika dia tsy noheverina tao aorian'ny fahotany Adama, fa efa nambara tao amin'ny zava-miafina izay efa nafenina tamin'ny fotoana mandrakizay. Izy io dia fanehoana ny foto-kevitra izay efa fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra hatramin'ny fotoana mandrakizay. Hatramin'ny voalohany Andriamanitra sy Kristy dia efa nahalala ny fikomiany Satana sy ny fahalavon'ny olombelona tamin'ny alalan'ny fitaka nataon'ilay mpikomy. Tsy nandidy Andriamanitra ny siniota, fa efa nahita mialoha ny fisiny, ary nanao lalana ifanarahana amin'izany loza izany. Tena lehibe ny fitiavany ny tontolo, ka nifanaiky izy ny hanomeny zanany lahatokana mba izay rehetra mino azy tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay. Raha fitiantsika zany ny lesona voalohany dia izao: ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy voafaritry ny zavatra hafa. Tsy misy antony mihitsy nanosika an'Andriamanitra ity atsika, ary ny fitiavany dia maneho ny fanomezany maimaimpona sy be dia be. Tsy mitaky zavatra avy amintsika izany fitiavana izany, ary tsy entan'ny tombotsoan'Andriamanitra manokana. Izao ihany koa tsy voafaritry ny antony mifamaly ny fitiavan'Andriamanitra, ary tsy misy fiandrasana mialoha. Ny tantara momba ny fanelanelana ny Abrahama sy Mosesy dia mampiseho fa mihoatra noho izay antenaina ny famindrapon'Andriamanitra. Raha mampiseho fahamarinana sy fitiavana i Abrahama sy Mosesy, Andriamanitra kosa dia maneho fitiavana mihoatra noho ny fahamaritana rehetra izay mety ho takatry ny sain'olombelona izany. Izao anefa farany dia izao hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia azo lavina ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa maneho ny fitiavany Andriamanitra dia tena maneho amin'ny fahafenony ary an-tsitrapo, saingy tsy mifeny valitenin'olona izany. Afaka mandany fitiavan'Andriamanitra ny olona, ary malalaka be ny safidiny na anaiky an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Manasa antsika nefa Andriamanitra ary mpiara-mianatra malala mba anekentsika izany fitiavana izany, ary mba entintsika ampiarina ho amin'ny hafa ihany koa ny fitiavana izay omen'Andriamanitra antsika, ka itiany namantsika sy ny mpiara-belona amintsika, ny ankohonantsika isika tsirairay avy. Malalaka ny safidy, koa dia anjarantsika no manao safidy ny amin'izany. Dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay ny amin'ny lesona nomenao anay, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, ary ampio izay mba hanapitiavana ihany koa tahaka ny fitiavana izay nomenao, ahafahanay mity ny hafa eny fa na ireo izay mijoro ho fahavalonay aza. Dia meteza hiaraka aminay tompo, aza mahafoy na mahasaraka anay, anaran'i Jesosy, amen. Ny namanao Patrik Rafaliniony dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny lesona sekoly sabata, ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Misaotra tompoko.
hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.